Mbola maniry ahita ny voninahitr'Andriamanitra ve ianao ankehitriny? Faly tafaraka aminao indray ao anatin'ity fandaharana iarahantsika ity. Miara-mamakafaka ny soratra masina isika. Mbola maniry ahita ny voninahitr'Andriamanitra ve ianao ankehitriny? Andao aloha hiverenantsika kely ny tany aloha. Ny famirapiratana sy ny voninahitr'Andriamanitra. Raha toa izao ka raisintsika ny soratra masina ao amin'ny Exodosy 40, ny 4:7 ka hatramin'ny 7:7. Exodosy 40, 4:7 ka hatramin'ny 7:7. Dia izao no vakiana mahakasika an'ity hoe famirapiratana sy voninahitr'Andriamanitra ity. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary ny rahona nanarona ny tranon'ilay fionana, ary ny voninahitry Jehovah nameno ny tabirana kely. Ary Mosesy tsy nahazo niditra tao amin'ny tranon'ilay fionana satria ny rahona mitoetra teo amboniny, ary ny voninahitry Jehovah nameno ny tabirana kely. Ary raha niakatra niala tamin'ny tabirana kely ny rahona dia nifindra ny zanak'Israely tamin'ny nandehanany rehetra. Fa raha tsy niakatra ny rahona dia tsy nifindra izy mandra-piaviny izay andro iakarany. Fa ny rahon'i Jehovah dia teo ambonin'ny tabirana kely no ny andro, ary nisy afo teo aminy no ny alina, teo imasony ny taranak'Israely rehetra tamin'ny nandehanany rehetra. Mihevitra isika matetika hoe sambatra be kosa ireo vahoaka Israely ireo nahita voninahitr'Andriamanitra mivantana toy izany. Hita foana izany izy io eo ambonin'ny tabirana kely amin'ny alalan'ny andry afo na andry rahona. Fa mbola nihoatra noho izany aza misy natevina mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra toy ny rahona nanarona n'ilay tranon'ilay fionana. Dia hita mivantana izany hoe io no maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy nahita ny endrik'Andriamanitra izy ireo tamin'izany, fa nahita ny voninahitr'Andriamanitra kosa tamin'ny alalan'ilay rahona. Dia maniry ny ahita an'izany koa isika matetika ankehitriny hoe mba te ahita tahaka ny hitan'ny zanak'Israely. Fa raha izany ny zavatra nisy, lehibe dia lehibe izany ny fiandrianan'Andriamanitra raha jerena arak'izay novakiantsika teo amin'ny tantara izay. Tsy mijanona amin'izay tsika fa andao indray jerena aloha ny any amin'ny Isaia mpaminany. Isaia mpaminany koa nifandray tamin'Andriamanitra ary nahita sombiny tamin'izay hoe voninahitr'Andriamanitra izay. Izao indray ny voalazan'ny Isaia 9:1 ka hatramin'ny 9 vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina, ary ny ebanebana akanjony nahafeno ny tempoly. Nisy serafima nitsangana teo amboniny samy nanana elatra enina avy. Ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanaronana ny tongony, ary ny roa nanidinany. Ary nanandratra ny feony izy nifamaly hoe: Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Dia niororo ny fanambaniny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony, ary feno setroka ny trano. Dia hoy izao: lozako, maty aho fa lehilahy molotra sady malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra ny toerako. Fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitan'ny masoko. Dia nanidina nanatona ny serafima anankiray nitondra vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandravy teo amin'ny altara. Ary natehiny ny vavako izany ka hoy izy hoe: indro efa nitehika tamin'ny olotra ao io ka dia afaka ny eloko ao, ary voavela ny fahotanao. Ary nandreny feon'ny tompo aho nanao hoe: iza no irahako ary iza no andeha ho irakay? Dia hoy izy: hoy aho, inty aho, iraho aho. Izay ilay hitan'ny Isaia teto izany. Raha fitiantsika kely fotsiny dia hoe nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Misy foana izany ilay setroka na karazana rahona naneho ny voninahitra sy ny fahalehibiazan'ny fiandrianan'Andriamanitra hitan'ny mason'olombelona. Saingy tsy voambara teto fa nahita ny endrik'Andriamanitra na ny tarehin'Andriamanitra akory Isaia. Fa ny hany hita dia ny hoe ny ebanebana akanjony izy nahafeno ny tempoly. Akanjony, izany hoe Andriamanitra no niresahana hoe hita teto. Nahita ny voninahitr'Andriamanitra ihany koa Isaia. Dia mbola manampy antsika izay amin'ilay faniriana hoe mba te ahita ny voninahitr'Andriamanitra ihany koa. Ezekela mpaminany koa nanambaran'izay, ary asaiko ianao hamaky ny bokin'i Ezekela ao amin'ny toko 1. Ahitanao an'izay hoe fomba nahitan'ny Ezekela mpaminany ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fiandrianan'izay. Fa rehefa taty aoriana, araka rehefa ny fampiresantsika tany amin'ny fandarina teo aloha zany, dia hita akaiky kokoa ny voninahitr'Andriamanitra.
Ahoana ho isika? Ilay Jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo ange no milaza an'izay e. Efa hitantsika izay a, Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo. Jaona toko voalohany a, andininy voalohany a ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Dia singantsika vakiana ilay teny, ahitana ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny andro nahatongavan'i Kristy zany. Jaona toko voalohany a, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo a, saingy tsy ho vakiantsika daholo izay rehetra. Fa zao no voambara ao amin'ny andininy voalohany hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Eo aloha zany dia efa milaza fa mazava. Ilay teny tao amin'Andriamanitra dia mazava ary mamirapiratra. Dia rehefa tonga aty amin'ny andininy aoriana izy dia milaza ao amin'ny andininy fahavalo hoe tsy izy anefa no ilay mazava, izany hoe tsy Jaona no ilay mazava fa tonga ho vavolombelona anambarany mazava ihany izy. Andininy fahasivy, tao ny tena mazava izay nahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Tonga zany ilay mahazava ny olona rehetra, ilay manana ny voninahitra feno. Dia voalaza ao amin'ny andininy raika ambin'ny folo hoe tonga tany amin'ny azy izy, tonga tao amin'ny firenena jody zany, ny jiosy zany, Kristy, fa ny azy tsy nandray azy, indrisy. Fa andininy faharoa ambin'ny folo, fa izay rehetra nandray azy kosa dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraka ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Dia tonga amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ilay hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Izay no namaranany an'ilay fanambarana momba an'ilay teny tany amboloha izay manam-boninahitra dia voninahitra lehibe. Hitanay ny voninahiny izy dia mendrika ho an'ilay tokana, ny zanak'Andriamanitra nanam-boninahitra ary io ilay fahitatsika hoe amintsika Andriamanitra ny olona tamin'izany fotoana nenan'i Kristy zany dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy. Fa amin'izao fotoana izao, rehefa teo amin'ny fiandohan'ny tantara dia simba io endrika io. Ilay voninahitra napetraka tamintsika, ilay endrik'Andriamanitra dia simba noho ny fahotana. Fantatsika tsara ny fahotana fa ny nandikanan'ilay baiko hoe aza hinananareo iretsy, hazo iretsy, fa iretsy ihany no haninareo. Simba noho izay tsy fahavitanan'ny sitrapon'Andriamanitra izay ilay endrik'Andriamanitra. Nanomboka teo isika dia tsy afaka nahitan'Andriamanitra intsony mandra-pahatonga ny fotoana indray. Ka maniry ve isika ankehitriny ahita ny endrik'Andriamanitra, ahita ny voninahitr'Andriamanitra, andeha isika hanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ho tariany lalana ho tonga amin'ny fahitana an'izay voninahitr'Andriamanitra izay. Tahaka nanaovan'i Kristy ny sitrapon'ny rainy dia izay ihany koa no andrasany amintsika ahatongavantsika amin'ny fahitana ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fotoana farany amin'ny famonjenantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andao asaiko ianao hivavaka ho an'izay. Ray malalo, mankasitraka anao zaho sy ty namako izay miaraka midinga ny soratra masina ity fa toronao lalana izahay. Ny manao ny sitraponao ihany no ahitana ny voninahitra ao ary ny azona ny voninahitra ao kosa amin'ny fiainana mandrakizay dia ny fanatonana ny Kristy, ny fanekenan'ny Kristy, hanao ny sitrapon'ny Kristy. Ampahirezo ary zahay, hanao zany sitraponao zany eo ambanin'ny fiainao sy ny fiadidianao fa sitrakainy ianao izany amin'ny fiainana amin'izao fahatanorana mandalo amin'ity fiainan'ny tany ity izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anirinay fatratra izany. Amen.